MATIO toko 9. Rehefa nidina avy any tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary indro nisy boka iray nanantona, niankohoka teo anatrehany, sady niteny hoe, Tompoko, raha mety anao, dia afaka manadio ahy. Ary Jesosy nanatsotra ny tanany, dia nikasika azy, sady niteny taminy hoe, mety aho, madiova ianao, dia nadio taminy abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo mba tsy hilaza na aminiza ianao, fa mandehana misehoa amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidian'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. No ny tonga tao Kapernaomy Jesosy, dia nisy kapiteny iray nakao aminy ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, ny mpanompo laiko dia mandry ao an-trano, malemy izy ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho anasitrana azy. Hoy anefa ilay kapiteny, Tompoko, tsy mendrika idiranao ao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny mpanompo laiko. Fa izao koa dia mba lehilahy manana lehibe ihany, ary manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy aho amin'ny iray, mandehana, dia mandeha izy, ary amin'ny iray koa avia, dia avy izy. Ary amin'ny mpanompoko, ataovy izao, dia manatanteraka izy. Ary nonina re izany Jesosy dia gaga, ka niteny taminy izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, fa mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-misakafo amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia hariana any amin'ny maizina any ivelany, any no isy ny fitomaniana sy ny fiktroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao, araka ny ninoanao. Tamin'izay ora izay no nahasitrana ilay mpanompony. Ary Jesosy no niniditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry tao voan'ny tazo. Nokasiny ny tanan'ilay marary, ka niala taminy ny tazo, dia nitsangana rahavavy ka nanompo azy. Ari no niariva ny andro, dia noentiny olona tany aminy ny demoniaka maro, ary ny teniny ihany no nandroany ny fanahy ratsy, koa izay rehetra narary dia nositraniny avokoa. Mba ahatanteraka izay nampilazana any Isaia-paminany hoe, izy naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika. Ary Jesosy, no ny nahita ny vahoaka betsaka nanodidina azy, dia nanome baiko ny andehanana ho eny ampitany ony. Nanantona ny mpanoradalana iray, ka niteny taminy hoe, mpampianatro, anaraka anao aho na aiza no haleanao. Nefa hoy Jesosy taminy, ny amboa aolo dia manandavaka, ny voromanidina dia manana ankany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe, Tompoko, aoka ao aloha andehandevina ny raiko. Saingy hoy Jesosy taminy, manaraha ahy, ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy. No ny ondrana tsambo-kely izy, dia nanaraka azy ny mpianany, ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, hany ka safotry ny alondrano ny sambo-kely, nefa izy natory. Ary nanantona ireo mpianany ka namoa azy, sady niteny hoe, Tompo, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy, nahoana no matahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy, ka noteneny ny mafy, ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Talanjona ny olona, ka niteny hoe,
lehilahy manao ahoana re io, fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ary no ny tonga teny ampita tany amin'ny taniny Gadareniana izy ireo, dia nifanena taminy ny demoniaka roalahy avy tany amin'ny fasana, sady tena masika ka tsy nisy olona say nandalo tamin'izany lalana izany. Indro ny antsoantso izy ireo hoe, moa mifaninona akory izahay sy anao, ry zanak'Andriamanitra ô? Tonga ety va ianao ampijalenay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andian'iray nihinana teny lavidavitra azy ireo teny, dia nifona tamin'i Jesosy ireo demonia, ka niteny hoe, raha avoaka anao ary izahay, dia alefaso akany anatiny ireo kisoa iray andian'ireo. Dia hoy izy taminy, mandehana, dia lasa ireo ka niditra tao anatin'ny kisoa. Ary indreny nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa rehetra ka maty tany anatin'ny rano. Ary nandositra ny mpiandry kisoa, dia nakany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo ny olona rehetra avy tao an-tanàna tonga mba hitsena any Jesosy. Kanefa no ny nahita azy izy ireo, dia nifona tamin'i Jesosy mba hialany amin'ny faritaniny.